Manomboka izao fotoana izao indray isika ka manasanao hanoloka ny laonao fa hivavaka isika. Rahainay izay any an-danitro ianao ilay raina any lanitra sy ny tany. Tompony tompo mpanjaka ny mpanjaka amin'ny fanjavatra rehetra. Tolotra eo anao irery ihany ny dera, ny laza ary ny voninahitra mandrakizay mandrakizay. Ny tsy fafehezana ny fisainana ka mahatonga no teo an-trano tanana fona aminao zany ankehitriny. Ny saorana eno satria mbola manome ity fotoana ity indray ahafahanay ifandray amin'ny alalan'ny teny. Hazavao ny fisainanay avy amin'ny fanainao masina ahafahanay matakatra ny teny ary indrindra ahafantarana ny sitraponao anatin'izany ka hitondra fanavaozana ho anay izany tononona. Sy angatana amin'anao Jesosy Kristy mivavaka. Amen. Ao amin'ny andininy fahadimy ao amin'ny salamo 30 indray no diniantsika ankehitriny. Izao ny vaky ny teny. Salamo 30:5. Mamelatra latabatra eo anoloko eo maso ny fahavaloko ianao. Manositra diloilo ny lohako ianao, ny kapokako feno de feno. Nandray no tian'izany teny zany izay hoentina mampahery anao, mampahery ahy, mampahery izay rehetra manaraka izao fotoana izao. Mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao. Raha miteny ny Isaia 1:20 avia ry fandahatra isika ho Jehovah. Na dia tahaka ny zaky aza, raha tanao dia ho fotsy tahaka ny ova. Na dia mangarakaraka tahaka ny sily ary dia ho tahaka ny volon'ny fotsy madio. Eto zany dia tian'i Kristy ny laza mivantana aminao. Fa mila mamela heloka. Ary ny olona anankiray izay mamela heloka dia misy vesatra miala ao anatiny. Fa ny olona izay tsy mamela heloka kosa dia mavesatra izay tsy mampiova ny fihetsika asetry, mora tezitra kizitina. Ary izay indrindra satria ity tontolo ity zany mitarika ny olona tsy hatsapany tsy mety. Ary indrindra hanamary tena mihitsy ary. Amin'ilay zany nefa reny zany dia mamesatra ao anaty. Ary tsy ho tony dia sarian'ity tontolo ity ho any amin'ny filana tsizy. Ka raha hoe mamelatra latabatra eo anoloko eo mason'ny fahavaloko ianao dia voalohany indrindra aloha zany ny fahadiovam-po tanteraka. Ka ny fahavalo zany rehefa manana fahadiovam-po tsy afaka manao, fa raha tsy manana aloha dia rafitra ny ady. Ary eo indrindra hoe tiany mpahary zany, tiany Jesosy. Fa ny amelanao heloka amin'izay fotoana izay na dia miatrika an'ireo fahavalo ireo aza dia tsisy nainina azo atao. Tsy afaka anao nainina izy ireo. Fa raha tsy tonga amin'ny fibebahana marina, tsy fekekeloka marina mpanota anankiray, tsisy ninazony Jesosy atao. Tsy misy ninazony atao. Ary izay indrindra ny fitariana ho amin'ny fibebahana sy ny fekekeloka. Fa raha tonga amin'izay ny mpanota dia tsy misy ninona mampanany fiainana. Ary izay hoe io no mampavesatra ny olona ilay tsy tonga amin'ny tena fibebahana. Satria misy fanamarina tena any, misy fiheverany diso izay hoe tsy mety diso. Ary ny tena zava-doza ary dia tsy fahatsapana hoe fahotany ty atao ty, fa lasa ohatra ny efa hoe fiainana mandeha ho azy. Izay nge ny olana fitsangatsangana e. Satria ny horonan-tsary izay jerena mitarika ho amin'izany, ny any amin'ireny internet sy ny zavatra rehetra ireny misy an'izany daholo. Ireo karazana sarimihetsika tiana rehetra ireo mitarika ho amin'izany dia lasa ohatrany hoe mandeha ho azy ilay izy dia tsy mahatsapa hoe tsy mety. Ary izay hoe raha vao tsy tonga ny herin'ny fanahy masina hitarika ho amin'izany dia tsy hatsapa. Ka ny olona anankiray mamela heloka zany tsisy mampanahy, tsisy zatra mampanahy ny amin'ny fahavalona. Ary izay moa nahatongavan'i Jesosy tsy ho avy antsony marina fa ny mpanota mba hibebaka. Noho izany misy fiarovana manokana ho anao dia izay rehetra tonga amin'ny fibebahana marina
sy vekekeloka dia tsy zatra mampanahy na dia hiatrika an'ireo fahavalo ireo ara ianao. Dia ovakitsika ny eo amin'ny Salamo 4:1-5:10. Salamo 4:1-5:10 dia zao no vakin-teny. Adva izay mampifaly ny olona ka mampinendonendo ny tavany mihoatra noho ny divay ary mofo hohanina anohana ny ain'ny olona. Ary eo indrindra zany, eto mantsy zany zao ireny karazana zava-pisotro misy alcool reny dia manimba amin'ny fisaina, manova fomba fijery. Miara-mahitsy tsika e. Raha mbola tsy mandray ireny olona tsy manino fa raha vao misotro ireny dia miova tanteraka ny fisainany. Ary eo indrindra ao amin'ny saina io zany tsy tafiditra ao ny devoly, tsy tafiditra ao ny sainan'ratsy fa amin'ny zavatra raisina avy aty ivelany, indrindra ny zava-pisotro misy alcool na ny zava-mahadomelona dia misy fiantraikany ao amin'ny saina mandanjalanja, ao amin'ny ati-doha mihitsy zany dia misy fiantraikany any amin'ny saina mandanjalanja dia miova. Ary eo indrindra zany hoe ny tena fahavalo zany dia ilay mpanjakan'izao famezinan'izao miezaka hifeny fisainana amin'ny zavatra raisina avy aty ivelany. Dia ataony tsy mety tonga saina amin'ny zavatra izay atao, dia nefa mahatonga azy hoe be problème, tsy mety afaka mihitsy ny olona saribana. Tsy hay zay fa ao amin'ny fotom-pisainana. Ary te hifehany io fotom-pisainana io ny mpanjakan'izao fahamahizinan'izao. Ary zay indrindra no mahatonga ny Kristy hiteny hoe izy no ao aminy zany misy ny fahazavan-tsaina izay manaraka azy, tsy mandeha amin'inona hoy izy, tsy mandeha amin'ny maizina. Donc jerentsika ny ao amin'ny Salamo 2:30. Salamo 2:30 dia vakitsika ny amin'ny 9:9. Salamo 2:30 ny 9:9 dia zao vakin-teny. Anome sainanao sy ampianatra anao izay lalan-kalehanao aho, hitsinjo anao ny masoko ka hanolo-sainanao. Ary eo indrindra zany zao ilay fanahy masina izay hanampy anao, hitaridalina anao hanatanteraka ny sitrapon'ny mpahary. Ary rehefa izay sitrapony izay ny tanteraka dia irindra ny zavatra rehetra. Ka raha samy manaiky ny asa ny fanahy masina io, ny olombelona rehetra, any ny famaniny fa ninina lalàna apetraka, ninina fepetrapetraka. Fa raha vao tsy manapaka ao amin'ny saina ny fanahy masina dia zava-pony zany. Ny olombelona mantsy miezaka amin'ny alalan'ny heveriny hoe fahalalahany, fahaizany sy ny rehetra rehetra. Hifezana an'izao rehetra tsisy afaka hafehan'izany ny fahaizan'ny olombelona. Fa ilay hery ny fanahy masina izay miasa ao amin'ny olombelona irery ihany no afaka hanampy ary afaka hamahy ny olana izao fiainana izao. Dia toy izany ny teny, manositra diloilony lohako ianao. Io zany ilay fanahy masina izay miasa. Ary rehefa miasa ao amin'ny olona anankiray fanahy masina dia iova ny toetrany. Ary io ny tena zavatra tadiavin'ny olona ny toetra e. Satria me maninona ny toetran'ny olona amin'izao fotoana izao. Tena miaratsy. Famonoan'olona zany moa amin'izao dia tena mahatsirava. Ary amin'ny fomba mahatsiravina mihitsy ny anatanterahana an'izany. Fa ny lalana moa dia tena mahatsiravina. Zavatra misy. Ka eto zany, ilay fanahy masina izay miasa any anatin'ny tsirairay avy any, rehefa ekeny zay dia manova tanteraka. Ary amin'ny alalan'izay fiasan'ny fanahy masina izay irery ihany, manova ny toetran'ny olona. Zay nefa hialohavan'ny fibebahana sy fekekeloka. Fa rehefa tonga ny fibebahana maro sy mieky ny elo ny mpanota anankiray, dia ilay fanahy masina izay omena dia hanova tanteraka ny fiainany. Ary zay fiovahan'ny fiainany izay
Izay ny tena zavatra tsy ny fananana reny, tsy ny fananana zavatra omeny ty tontolo ity. Ary zay mantsy nikatsahan'ny olona. Mikatsaka ny zavatra omeny ty tontolo ity dia voafitaka izy. Satria mety ho azo ny zavatra izay ilainy fa misy fahabanganany anatiny any. Ary misy tsy fahafaham-po any anatiny any. Satria zay le asan'ny fanamasina. Ary zay le tediavina. Zay ny tediavina. Zay mahatonga ny tena hoe fankatsao aloha ny fanjakana sy ny fahamarinany dia hanampy anareo izany rehetra izany. Aoka hikatsaka ny fanjakan'Andriamanitra. Fa tsy ny zava-tsoan'ity tontolo ity izay mamitaka. Ary iny mampatonga ny hoe tsy mety voavahy ny olana. Satria tsy afaka ny olana ity tontolo ity ilay mpaharirery ihany izay nanao an'ity tontolo ity izy manana ny vahaolana. Fa Satana iny namitaka fotsiny izy nangalatra ny zavatra rehetrarehetra ary alatahaka daholo ny ataony. Dia ho miaina ao anatin'izany alatahaka izany dia zay mahatonga hoe fitaka ny zavatra rehetra raisiny eto amin'ity tontolo ity. Ary zay mampatonga ny teneny any amin'ny Jaona voalohany. Jaona voalohany toko 2:9-10. Dia zao nivaky ny teny ao amin'ny Jaona voalohany Jaona voalohany toko 2:9-10. Fa ny zavatra rehetra eo amin'izao tontolo izao dia ny filan'ny nofo sy ny filan'ny maso ary ny rehaka momba izao fiainana izao dia tsy avy amin'ny ray fa avy amin'izao tontolo izao. Mamitaka ity tontolo ity ary ny famitahana atao an'ity tontolo ity dia ao amin'ny fomba fijery, ao amin'ny fisainanao ao izy ny miditra. Dia zavatra raisin-dretsika ity. Fa raha ilay kolokolo, ilay firaisana amin'ny Kristy ao amin'ny sainy dia tsy ho voafitaka mihitsy. Ka ny fanamasina rehefa ao tsy ho voafitaka naoviana. Ka raha ny rehaka, filan'ny maso sy ny filan'ny nofo, izay no ifantohan'ny fisainanao dia ho lavo mandrakarivo, tsy haharesy ny naoviana. Ary tsy manana hery entina mandresy an'izany. Fa ilay hery ny fanamasina izay manova ny fomba fijery, hitondra ny fahazavan'ny saina, hianala ao amin'ilay fitaka omen'ity tontolo ity, dia hanafaka anao ho amin'ny fitaka atao an'ity tontolo ity, ary tonga anao atsapa ny fiadanana izay omeny. Dia rehefa ao zany rehetrarehetra zany, dia zao ny toy lety ny kapokako feno dia feno. Ary zay indrindra, izany hoe rehefa mandray ilay fiarovana tanteraka ary mametraka amin'ny fiainana tanteraka dia hitarika ao amin'ny fahombiazana. Ary ny zavatra rehetra dia miara-miasa ahatonga anao hisy fandrosoana, hisy fivelarana. Ka raha miteny Jesosy hoe izao raha sandratra hiala amin'ny tany dia hitaona ny olona rehetra anaraka ahy. Dia izany hoe rehefa tafaray amin'i Jesosy, dikan'izay zany miova ilay fomba fijery ilay tsy nahomby teo. Miala ilay zavatra rehetra, fisainana tsy nahomby rehetra teo, dia hisy fivelarana, hisy fitomboana. Ary izay mihitsy ny tian'i Jesosy iainanao. Izay ny tianao fiainanao, dia misy fivelarana, fitomboana, fandrosoana, fivelarana tian'i Kristy any amin'ny voninahiny eo amin'ny fiainanao izy. Ary tianao tanteraka aminao ka izany fiadanana izany dia tianao tononona ho aminao. Andeha anasanao indray hanondrika alohanao fa hivavaka isika. Isaoranao Jesosy noho ny fotoana izay nomenao anay ary ny teny indrindra. Aoka zava-tsara ho an-tsainay izany ka ho saintsainay ka hitondra faharesen-dahatra ao anay ka handray fanapa-kevitra ho amin'ny fampivelana sy ny fitomboana eo amin'ny fiainana. Eo amin'ny fiainanay sy eo amin'ny voninahitra ao ka aoka ho tanterahanao aminay izany ka tonga ny famerimbeloman'ny fanahinay hitarika anay ao amin'ny fivelana tanteraka amin'ny anaranao Jesosy Kristy no mivavaka. Amen.